Araky ny fanarahantsika azy teo dia mbola mitoy moa zany ny pôly de zasy fa narahantsika teo iny dia ny fanazavana nentin'ny filohan'ny ligina Analamanga mahakasika ny lalao famaranana amin'ny fiadina ny amboarany ligina Analamanga izay ny tokony tanterahana moa tamin'ity androany maraina ity izay tokony katrohan'ny Kosfasy ny FC Soleil kanefa dia ny fandaminana dia tsy natao tamin'ity androany ity zany izay lalao famaranana izay. Araka ny nambara teo dia mbola mitoy mbola misy andro roa hifaninanana ao amin'ny pôly de zas iny ardia mbola fisaika hiverina hitovy indray zany miankina amin'ny andro fahadimy alohan'ny faran'izao ny fifaninanana farany sy fandresena farany zany ao amin'ity fifaninanana ity amarantsika izay baolina kitra izay aloha raha hoan'ny eto toerana sady ary dia fifaninanana eny Alasora eny izy ity antsoina hoe tournoi de l'amitié izay karakarain'ny fikambanana antsoina hoe Gasanga ny fiorenana Avaradrano amin'ity nanomboka amin'izao faran'ny herinandro izao zany isaky ny faran'ny herinandro ihany koa moa no antanterahana ireo lalao rehetra. Miditra amin'ny dingan'ny famaranana ankehitriny ny hetsika ara-pahatanjahantena tournoi de l'amitié Avaradrano lalao baolina kitra lalaovin'olona 9 sy 7 izy ity karakarain'ny fikambanana Gasanga ny iorenana Avaradrano nanomboka ny volana jolay teo ireo lalao fanintsanana ahitana ny iskady Benjamin, minime, cadet, junior, vétéran ny iskady vehivavy sy senior. Tazona amin'izao hetsika izao ny hanesiketsehana ireo tanorina Avaradrano edina indrindra amin'ny zava-mahadomelina ny fidonanam-poana ary ny fanabeazana ara-batana sy ara-tsaina. Eo ihany koa ny fampitambarana sy ny fifankafantarana eo amin'ireo samy Avaradrano indrindra ny tanora hoe Andriamatoa Jérémie Randrianaivo izay manajera amin'izao hetsika izao no sady mitarika ny fikambanana ihany koa. Sport 2 jours, sport 3 jours hoe ao anatin'izay fotoana kely zay zany dia fa mieritreritra hoe bata omby, ondry, kopy lasa le kopy mamay zany fa tsy tafita le afatra ao anatin'ilay fitaizana satria fitaizana zany misy fiomanana, misy entraînement fanazarantena ao anatiny dia jerena hatrany amin'ny fototra base mihitsy zany moa le izy satria manao sélection tsika izao dia hitantsika eo satria maromaro ihany mana-talenta amin'reto tanorantsika reto dia hiforona zany ny ekipa mirepresenté any commune Lasoura dia avy eo hiatrika tsika hiandrika ny commune misy commune 12 zany ankoatra ny Lasoura hoatrehana aorinan'izay dia mino zany fa ho ana Avaradrano zany zava-dehibe le hetsika ara-panatanjahantena ohatr'izao satria tena kolotsaina tokony horatoviny eto amintsika le izy ankoatra ny fanabeazana ara-tsaina sy ara-panahy. Mbola manentana antsika rehetra zany maniry andray anjara amin'izao tournoi zao tsy akifidy io na tsy aveto Lasoura azy ianao satria tournoi de l'amitié d'Avaradrano izy ity ampisehontsika ny Gasangany amin'ny football eto Avaradrano afaka tsika aveo hiatrika ny ekipana Tsimondranno, hiatrika ny ekipan'ny firaisana tsirairay arrondissement Antananarivo. Alavrary ireo rehetra atao amin'ny kianjanam-bato malaza Lasoura dia efa nanolotra aratsy-baolina ary fitaovana samihafa ity manajera ity aoriana lalao famaranana dia azo loka avy amin'ny Gasanga ny iorenana Avaradrano avokoa ireo roa voalohany isaky ny sokajy.